La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ni Vaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao. Ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Mitombo hoe sary mihoatra ny roapolo isaky ny herinandro ireo olona manana ayay amin'ny fahasalamana manantona ny CSB ankehitriny. Manoloana ny firongatra ny Covid-19 itafa sy ifampidinika amin'ny vahoaka malagasy ny filoha andrajoela ny sabotsy ho avy zao. Ny ampirainy namony ainy ary tafiakatra 770 no tranga vaovao mahakasika ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara raha nitatitra farany izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny fifanajana eo amin'ny tsiraray manoloana ny ady arahana no ahitana fahombiazana. Very ny toe-tsaina malagasy manome lanja ny fifanajana raha ny hita ankehitriny ka ny manome vesatra ny hafa indray. Entina manatsara ny sandan'ny ariary manoloana ireo vola vahiny ametraka volavola didi-pitondrana entina mifeny compte en devise ny ministeran'ny toe-karena miaraka amin'ny banky foiben'ny Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena any Italia manome voninahitra ireo namony ainy vokatry ny valinaretina Covid-19 androany ireo mponina any an-toerana izay nitarihan'ny Prime Ministra Italiana. Ny andidinin'ireo avy hatrany ary. Fanaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao mitombo isa ary mihoatra ny roapolo isan-kerinandro ireo olona manana ayay amin'ny fahasalamana ka manantona ny CSB ankehitriny. Manoloana ny firongatra ny Covid-19 itafa amin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny Republika ny sabotsy ho avy zao ka eto andriatsila. Mitombo isa ny olona manana ayaka mijery ny fahasalamana eny anivon'ny CSB eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana mampirongatra ny Covid-19 izao indray. Taloha zany raha ohatra hoe ataoko hoe raha isan-kerinandro ny tonga. Izao zany tsika misy olona 2 na 3 ny tonga isan'andro mijery fahasalamana amin'ny aya amin'ny resaka Covid izay. Raisina tanana avokoa izay rehetra manatona ny tompom-pahasalamana. Jerena ny momba azy ary miankina amin'izay ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana tsy maintsy atao azy ireo. Misy zany ny olona tonga izay miha fotsiny ohatra ny misy sendra hoe mifanerasera tamin'ny olona voy sy navatray dia nefa izy tsy misy soritra aretina dia torohevitra aloha ny amenana azy ao anatin'izany ny fepetra ny sakana geste barrière hotsika amin'ny teny frantsay naverina ampianarina azy daholo ireny zavatra rehetrarehetra izay tokony atao ireny. Raha ohatra moa ilay olona ka marary misy soritra aretina dia indray anjaran'ny dokotera izay mandray no mijery hoe ty olona ty ve Covid sa ty olona ty grippe sa ty olona ty mikohaka fotsiny dia arakarak'izay ny fandraisana tanana azy. Ny eto namotana manokana efa nahazo fampitaovana ny mpitsabo isan'izany ireo fanafody hoentina miatrika ny Covid-19 ireo fitaovana fiarovana ho an'ny dokotera sy izay rehetra misehatra amin'ny Covid-19 ny concentrateur d'oxygène, ny oxymètre, thermomètre infrarouge sy ny maro hafa. Efa vonona andrainy tanana ireo marary ny ao amin'ny toerana. Vonona izahay eto namotana sady izahay moa zany efa misy efitra sy fandriana izay natokana andraisana an'ilay aretina atonontonona na hoe ka modéré dia izay marihaka etona aloha fa izy ireo zany dia natokana izay nataon'ny ben'ny tanàna ho an'ny mpiasan'ny commune sy ny vady aman-janany. Fa na izany anaty izany fa izahay mandray ny olona rehetra. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra fa mandray avy hatrany ireo olona manana soritra aretina ka ny manome avy hatrany ihany koa ny fanafody sy ny fitsaboana rehetra ilaina amin'izany ireo CSB rehetra manerana ny faritra ahitana ny soritra aretina
ka isan'izany ny faritra Analamanga. Analamanga izay mitazona ny larana voalohany amin'ny isan'ny olona, ahitana ny tsimokaretina araka ny tatitra ofisialy navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. No io firongatry ny Covid-19 io, itafasidiniky amin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny sabotsy 20 Martsa ho avy izao. Ny 20 Martsa 2024 tsy ahivina, izany hoe iray taona lasa, nanao fanambarana ny filoha ary nanamafy fa nisy olona 3 nahitana ny coronavirus teto Madagasikara. Tamin'izany fotoana ihany koa no nanamafisana ireo fepetra efa noraisina, nainga tamin'ny fanakatonana nandritra ny 12 andro, ny fampianarana rehetra sy ny université, ny fanafoanana ny famorim-bahoaka amin'ireo kianja sy toeram-pilanonana rehetra. Apetraka ireo tetikady manampy ny fepetra efa misy adiny amin'ny fianaky ny Covid-19 no fepetra ho raisina mandritra ny fahatsiarovana ny 7 Martsa ireo no isan'ny songadina atao anatin'ny filan-kevitry minisitra Omalika eto Andriatsylava. Araka ny tapaka atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra manoloana ny fianaky ny Covid-19, mandray avy hatrany ireo olona manana soritra aretina ka ny manome avy hatrany ny fanafody sy ny fitsaboana rehetra ilaina amin'izany ireo hôpitaly manara-penitra rehetra manerana ny nosy, ireo CSP rehetra manerana ny faritra ahitana ny soritra aretina. Raha ny eto Andrenivohitra manokana, ny eny Andotapenaka, Anosiala, HGRA, HGRB sy Fenoarivo, ka ny SGRA sy ny Villagevoire, ary ireo hôpitaly manara-penitra sy CHRD isaky ny renivohim-paritra no mandray ny fitiliana. Rarana ny famorim-bahoaka mihoatra ny 200, ferana ny olona afaka mandefina, tsy mihoatra ny 10 raha maty vokatry ny Covid-19 ilay maty. Fizarana ny CVO tambavy isaky ny fokotany, ny fanapariana ny CVO plus, ka ny ministera isan-tokony dia omena lalana hividy izany eny amin'ny farimalagasy avy hatrany. Iverina iasa ny BIS na ny bataillon d'intervention spéciale amin'ny fakana ireo marary, fitidiana ny tokatrano ary ny fanarahana ireo marary na amin'ny alalan'ny antso tarby na amin'ny alalan'ny fanarahana ny fiombon'ny aretina. Iverenana ampiasaina ny plateforme Covdata anarahana sy amaritana ny toerana ahafahana mandray ireo marary sy ny fivoarana ny toe-pahasalamana izy ireo ary anarahana ny fipariahany valanaretina eto Madagasikara. Averina ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitsabo tsy miankina ao anatin'ny olafitry ny mpitsabo amin'ny fanaovana consultation sy orientation en ligne, ny fanarahana ny marary mijanona ao an-tokatrano ary ny fitsaboana amin'ny alalan'ny antso ny tarby. Tsy mbola misokatra amin'ireo mpizahatany sy ireo olona avy any amin'ireo tany atao hoe pays à risque any ivelany i Madagasikara. Tapaka ihany koa fa tsy hisy famorim-bahoaka mandritra ny fahatsiarovana ny 7 Martsa. I Manakara, avaratra Ambohitsaina ary Moramanga ihany no hisy fametrahana fehezam-boninkazo. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny firosoana amin'ny fandraisana sy ny filan'ny fanjakana ny tany mirefy 2,700 hektara etsy Tsimabeomby sy ny manodidina, ametrahana ny tanàna Vaovao Tanamasoandro etsy Mertsiantosika, distrika Anarivon'ny Mamo, faritra Itasy. Ankoatr'ireo, didim-panjakana manova ny lahadinika atao mandritra ny fivoriana voalohany ny Antenimera Roatota. Lahadinika amin'izany ny fifidianana, ny hosolon-tena roa avy amin'ny Antenimera Roatota ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola azo avy amin'ny IDA, mikasika ny tetikasa prodigy ary ny fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola hoentina amin'ny tetikasa produire. Ny herinandro voalohan'ny volana Jolay 2024 no nahitana apika tamin'ny tranga Covid-19 teto Madagasikara. Aloha kely ny fiakaran'ny tranga Covid-19 amin'ity taona ity, ho ministry ny fahasalamam-bahoaka. Fanampanazavana. Ary misy fanamarihana manokana moa amin'izy ity fa ilay forma grave na ilay hoe tranga misy fahasarotany no tena hitantsika. Ary eo tsika dia tsy maintsy miady avy hatrany. Raha vao misy zany ny tranga amin'ny voalohany manko dia azo lazaina hoe maivana ny tranga dia tsy maintsy mandray andraikitra atsika amin'izay fotoana zay. Fa raha tsy zany dia lasa mihasarosarotra. Ary mbola tsy mandray andraikitra ihany ny isam-batan'ny olona dia ho lasa tranga sarotra zany rehefa avy ao. Hitantsika koa zany tamin'ity indray mitoraka ity zany ny eo manodidina antsika dia mahita an'izay fa somary mafimafy ny soritra aretina ary mampiavaka manokana ny izao fiakarana izao izany. Ao koa ireo misy ny soritra aretina nefa rehefa atao testa dia negatif. Ireo zavatra anankitelo zany mampiavaka an'izao fiakarana manokana izao. Miampiray no namony endrika ary tafiakatra 370 ireo tranga vaovao mahakasika ny valanaretina Covid-19
eto Madagasikara raha nitatitra farany izay navoakany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Abrahama Randriamanana. Olona iray indray ny fantatra fa lavin'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara ny 17 ny volana Martsa lasa teo raha nitatitra navoakany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ireo fitiliana 370 sy 700 ny tanterahina nandritra izany, miisa 370 ireo tranga vaovao, raha toka 20 ireo sitrana somatsara. Toy izao ny fitsinjarana izany. Ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga, tafiakatra 100 ireo tranga vaovao, 70 ho an'ny faritra Atsinanana, ary 2 Moniainy. Ho an'ny faritra Diana, 70 ireo tranga vaovao Voamarina, roa kosa izany ho an'ny faritra Lotramangoro, 5 ireo tranga vaovao ho an'ny faritra Boeny, 4 ho an'ny faritra Vakinakaratra, mitotaly 20 ireo tranga vaovao ho an'ny faritra Sava, miisa 5 izany ho an'ny faritra Tsimondrefana, ary 2 ny tranga vaovao ho an'ny faritra Sofia. Miisa 117 ankehitriny ireo mbola manaraka fitsaboana manerana ny nosy, raha toka 400 ireo marary anaty fahasarotana raha ity tatitra ity hatrany. Tsy voahaja araka ny tokony izy ny fepetra sakana ifehezana ny fianaky ny Covid-19 any anaty fiara fitaterana. Tsy voahaja ohatra amin'ny zany ny fandrarahana ranom-panafody ara-potoana, toy izany ihany koa ny fampiasana gel désinfectant. Yves Richard. Raha isan'ny teboka ny songadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny tsy maintsy hanamafisana ny fipitra ara-pahasalamana mahakasika ny fitaterana. Maro ny goragora amin'ny fanarahana ny fipitra sakana anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Isan'izany tsy fanarahana ny famindrahana fanafody sy ny fampiasana gel désinfectant. Raha alohan'ny idirana ny fiara ny tokony ampiasana azy, tsy izay ny zava-misy. Tobila rera le olona hitanao mifanisy be izao dia tsy afaka tonga dia asiana gel rehefa tonga dia. Fa maninona ny tsy afaka asiana gel izy? Satria rehefa mifanisy izy dia aty vao asiana. Karaha mandrabildy ny aty efa miparitaka valinaretina dia ahoana? Raha asiana aty izy asiana gel dia rehefa miala izy dia. Amata-tanana kely le sarandala sia safady a? Ndraiza le gel zao? Ria aloha re. Ria aloha ariva. Fa maninona ny olona ty aloharina mitsofoka dia gel ny aloha? Tsisy miatsahana anazy any. Akavavina nanko teo dia naka-papeteria dia apetako tany aloha tany. Araka ny gilet tabile. Raha manana didy amin'ny fampanajana ny fiara misehatra amin'ny fitaterana rehetra ny fipitra sakana ifehezana ny fianaky ny Covid-19 ny mpandeha. Vitsy ny manana fahasahiana amin'izay, indrindra ny fitakiana ny gel désinfectant alohan'ny idirana ny fiara noho ny antony maro. Ianao ve tamin'ny tsofoka teto izao nasiza re gel? Ianao ve tsy matahotra tsika ty ato anatin'ny fotoana mampirongatra ny valinaretina tsy matahotra ve? Tsy haiko raha vao tonga any an-trano zao dia hanao gel fa any an-trano le izy fa tsy mety tokony. Angamba le olona rehetra tsisy mitaky dia za ve mitaky manaraka angamba izay eritreretiny. Rehefa ivoaka izy vao name gel dia za ary tsy nanositra intsony fa tonga dia efa ivoaka. Tsy haiko na nahitanareo angamba izy tsy fantatro dia izay vao andeha amin'me. Isaky ny vao miditra aloha rehefa mandoa frais zany dia tokony sady mitaky gel ianao no manome frais satria voatolotra ny frais dia mba mahavy mandray an'ilay famerim-bola ianao dia tokony efa maha-gel dia ny tanina zany no olona tsirairay mba mangataka an'izay. Na izany na tsy izany, samy mitaraina manoloana ny vidiny gel désinfectant avokoa, na ny fiara karetsaka na ny fiara fitateram-bahoaka. Izay no olana fototra tsy ahafahany izy ireo mampiasa araka ny tokony ho izy izany. Takiana araka izany fandraisana andraikitry ny rehetra anatin'izay hoy ny fanazavana. Matsiaro mampiantoka zany raha toka hoe raha ho anay taxi na ny transport ataoko hoe disy mampiasa no vidy an'ilay gel satria le asa efa tena midina ambany tanteraka mihitsiny dia mbola mandray fepetra fa raha ohatra zay zany manana dia ampiasainay le izy hiarovanay ny mba tsy hiparitahan le valanaretina fa ny tokony ho izy tokony tsirairay zany tokony miezaka mampiasa gel. Zay ny tena zava-dehibe fa ny fiarovana ho an'le fiara dia iny le natao an'le tondrahana le DDT le fiara. Araka ny antontanisa azo ny 15 janoary hatramin'ny 12 martsa, 17 ny isan'ireo fiara mizotra nasionaly, regionaly sy suburbaine voasazy mahakasika ny tsy fanajana ny fipitra ara-pahasalamana. 70 amin'izay nahitra fourrière nandritra ny 10 andro. Herinandro vidy izay no tsikatra ny tombony tsy fanaran-dalàna ka ny fampiasana fiara tsy voafendraka fanafody. Ny 7 faingo 7 isanjato nireo voasazy.
miatra avy hatrany ny sazy ho an'ireo olona izay tsy manaja amin'ny fipetra ara-pahasalamana eny anivon'ny tsena raha ny fanazavan'ny talen'ny tsena tamin'ity androany ity manao travaux d'intérêt général avokoa ireo tsy manara-dalàna ny alarana avison. Atao isan'andro ny famindrahana ranom-panafody ireo toerana izay ahitana olona maro mifamezivezy raha ny fanazavan'ny talen'ny tsena. Iaran'ny sazy avy hatrany ireo olona izay tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana eny anivon'ny tsena raha ny fanazavany hatrany. Manao ny travaux d'intérêt général avokoa ireo olona tsy manaja ny fepetra toy ny tsy fanaovana ny arovava-orona. Izay eto anivon'ny tsena tantan'ny commune Antananarivo vohitra ihany koa dia manaraka izay fandaminana izay ary miezaka amin'ny fiarovana ireo mponina Antananarivo. Ao anatin'izany ny fanaovan'ny commune ny désinfection eny anivon'ny tsena borao-panjakana eto amin'ny commune ny EPP sy ny sisa ka ny amin'izao fotoana izao moa dia efa misy izay eny anivon'ny tsena izany hoe efa miasa izany ny commune ary izay eto amin'ny tsena dia miezaka hatrany milaza an'ireo olona eny anivon'ny tsena izay hita fa tena maro tokoa ny famezivezy fa dia izahana mba hipetraka le geste barrière ao anatin'izany ny fametrahana an'ireny fanasana tanana ny ataontsika hoe fametrahana an'ireny avavy ireny izay zany no izahanay ho communiquena bebe kokoa amin'ireo olona mivezivezy eny anivon'ny tsena. Ho fiarovana ireo olona napetraka hatrany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny elanelana iray metatra, ny fanaovana ny arovava-orona ary ny fampiasana ny gel désinfectant eny amin'ireo fiangonana nanaovana fanadihadiana. Eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra tsy hoe tao aorianan'iny filan-kevitry ny ministra iny akory vao nandray fepetra fa efa fepetra tamin'ny 2020 rehefa nianaka ty aretiny ty dia nitohizanay hatrany amin'ny 2021 ary niezaka ihany izay nanentana sy nametraka tsara ny fepetra. Tsy mbola napiditra olona mihoatra ny 200 mihitsy izany tao anatin'ny fiangonana. Mahazakatra ny amin'ny 900 ny fiangonana fa dia napetraka 200 foana hatramin'izay dia hajaina tsara ny elanelany. Misy nefa toromarika ao anatin'ny fiangonana hoe tia ny azo hipetrahana, tia ny tsy azo hipetrahana, hanajana ny elanelana. Eo koa ny fametrahana kasy vava-orona na ho an'ny mpivavaka io na ho an'ny mpitarika. Dia eo ny fampiasana gel sy ny fepetra rehetrarehetra mba ho fitandrona ilay fahasalaman'ny vahoaka an'Andriamanitra. Miankina betsaka amin'ny fitondran-tena ny tsirairay ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana no tsy hampianaka ny valana aretina Covid-19 eto amin'ny firenena. Ka ahitana hatrany ireo olona rehetra naja ny fepetra ho fiarovana ny tena sy ny fiarovana ny hafa, eo ihany koa ny mba hisiny ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Lame bitika, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bik isanandro. Tellement mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny a. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. La 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 la.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. miditra ny tapany faharoany vaovao isika ny fifanajana eo amin'ny tsiraray manoloana ny ady arana no ahitana fahombiazana averiny toe-tsaina mamalagasy manome lanja ny fifanajana raha ny hita ankehitriny fanadina. Manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 samy manana ny fitondran-tena ny tsirairay avy. Miendrika tsy fanajana ireo olona manaja ny fepetra ara-pahasalamana ny ataon'ireo olona izay tsy manao izany. Iarahana ny vokatry ny tsy fanajana ny sasany ny fepetra ara-pahasalamana ka zary zavapoana ny ezaka ataon'ny hafa iadina sy isorohana ny fiparitahan'ny ny valanaretina. Naneo hevitra manoloana ny fitondran-tena ny tsirairay ireo olona sendra ny mpanao gazety teny an-dalana manoloana ny raharaha ankehitriny. Portement tsika malagasy moa zany dia manana le toe-tsaina hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Dia indraindray mbola tsy hitany loatra matin'ity Covid ity dia tsy taitra mihitsy ny olona. Ka eo anatrehan'izay marina fa tena tompona andraikitra ny tsirairay fa tena mila manentana foana ny sehatra rehetra, mila manentana ny fiangonana tahaka izao, mila manentana ny fitondram-panjakana mba hampahatsiaro ny olona ny fandraisana fepetra mahakasika ity valanaretina efa miparitaka dia miparitaka ity. Hoe le gasy zany mafilo dia ny gasy koa zany ampidirana hoe saresa politika io dia izay nefa mahatsapy hoe aretina ve didina izay tsy mahay politika fa rehefa hoe aretina rehefa fantatra izy fa miverina indray dia tokony mba hanaja an'le zavatra rehetrarehetra le malagasy fa izay foana ho le izy hoe toe-tsain'le gasy mihitsy zany ohatrany hoe mafilo ohatrany tsimbra raha ninininy dia nefa mampalahelo amin'le izy le mba mitandrina vitsy le tsy mitandrina betsaka dia raha misy zany le tena hoe milasa be dia be indray be loatra le voa dia mampalahelo le olona le mba mitandrina amin'ny sanatria. Fa ny olona tsirairay zany tokony hafantatra hoe le aretina mahafaty mifindra tokony samy miaro ny tenany ohatra hoe manao pasibosy manasa tanana rehefa alohan'ny sakafo na avany anaty bus misolo akanjo manao inge fepetra efa tsara nefa tokony mbola hotohizana. Ady iraisana ny valanaretina coronavirus ka ny fanajan'ny rehetra ny fepetra ihany no antoko ny fahasalaman'ny olona rehetra sy ny fampandrosoana ny firenena. Dia tsy mba mieritreritra mihitsy zany hoe fampandrosoana satria rehefa tsy salama ianao dia tsy afaka miasa koa dia tsy isy fampandrosoana vita. Dia izay le izy hoe izay ihany no sehany le toe-tsaina gasy mihitsy zany miova tanteraka fa tsoatran'le mamalagasy tony hoe rehefa mba tia misy zavatra tendremana izay fa tonga dia ohatrany hoe toerina ary le izy dia ny sasany izao le hoe izay sy namiboka nefa tsy nahazo tamin'ireny le tosika mpamena tosika zao reny izy dia izay tsy miraharaha fa izay hiasa foana raha mba mitenary ianao hoe fa atao foana mifiarovana dia mba mitenena fotsiny mangatara hoe izay mbola tsy zao fa tompona andraikitra amin'ny fiakarany ny tahan'ny olona vao marina fa mitondra ny valanaretina coronavirus ny olona tsirairay indrindra amin'ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Fifanajana eo amin'ny samy malagasy ny fanajanany rehetra ny lamina sy ny fepetra izay apetraka. Tsy voatery hiandry sazy foana ao vao tokony hanaja ny fepetra ny tsirairay avy. Entanina hatrany araka izany ireo olona rehetra anao ny aro vava-orona hanaja ny elanelana iray metatra hanasa tanana matetika amin'ny rano sy savony na mampiasa gel désinfectant. Manavahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy izany fa Andriamatola Antoratsida izay sosiologue miara-panatoka zo atao anatin'ny fampalalam-baovao. Manada zay mandray vahintsika amin'ny ity androany ity miaraka amin'ny nelarana efson tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenena. Nahitana fiakarany ny tahan'ny olona mitondra ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny andro maromaro ho an'ny androany miisa 370 ireo olona vao marina fa mitondra ny valanaretina voatily omaly raha ny fahitanao azy ino amin'ny nahatonga an'izay hoe fiakarany ny tahambony izay tao anatin'ny fotoana vitsy raha ny fitondran-tena ny olona eny anivon'ny fiarahamonina no jerena.
misaotrabetsaka mety ho maromaro ny afaka lazaina ny amin'izay na dia tsy mbola manana totanisa atsika zany mikasika ny hoe inona marina ny tena mahatonga le fiakarana fa ohatra mitovitovy amin'ny tsika hoe zava-misy maneran-tany a dia rehefa mandeha ny fotoana ka manjary mitombo ny fifampikasokasoana dia miampita kokoa zany le virus mazava ho azy fa satria zany no fomba fiampitany fomba fitarana izy io a dia tsy misy afa-tsy ny hoe samy olombelona no miaona dia manjary mampita le izy ka azo antoka zany fa vokatry ny fitombony ny fifaneraserana sy fifampikasohan'ny olona no mahatonga le izy mitombo. Nampahafantarina fa efa misy eto amintsika ny valanaretina, nampahafantarina ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana izay tokony ho hajain'ny tsirairay avy mba tsy hianaka ilay valanaretina. Misy nefa ireo olona tsy manaja izay fepetra izay. Manahoana kosa ny hoe fitondran-tena ny tsirairay avy manoloana an'izay hoe tsy fanajana ny fepetra izay. Azo lazaina hoe raha amin'izao tsika miteny androany zao a dia azoko lazaina hoe mizara roa ihany ny malagasy. Misy apahana malagasy zany a tena mitandrina mafy a manao izay azony atao a mba hiarovana ny tenany a sy ny fianakaviany amin'io valanaretina io. Azo lazaina hoe tsy dia maro izy ireny a kanefa dia miezaka mitandrina mafy hitantsika izany a na dia efa any anaty fiara aza dia fiara manokana matetika dia mbola mampiasa ihany a ny kasibosy na ny aro vava-orona hoy isika sy ny fitaovana samihafa izay nampiasainy. Fa misy sarababainim-bahoaka kosa izay tahotra ny mpitandro filaminana sisa no ampiasainy an'ilay reny zavatra eny akaro ny kasibosy fa misy mpitandro filaminana sy ny sisa entsika matetika zany any anaty bus any ary ireo sokajin'olo ireo indray a no ny antony samihafa ataoko hoe le fihetsika mivoaka zany dia ny hoe tsy voatandriny le fitandremana tokony ho natao a fa amin'ny lafiny anankiray koa nefany ireo olona ireo a dia ireo sokajin'olona izay miaina any anaty fiarahamonina be vahoaka miaina any anatin'ny tsy maintsy fifanerasenana betsaka kokoa tsy ahafahana manaja ny ray metatra sy ny karazany ary aza dinontsika fa natony kasibosy izay naozantsika tony azany hoe raha ny fenitra ara-pahasalamana dia tokony hisolo isaky ny adiny 4 dia zany rehetrarehetra zany a no mety no mahatonga le izy etsy an-daniny moa zany satria ohatrany nandeha le fotoana dia misy ohatrany fahatsapany ny akamaroan'ny olona hoe angamba efa milamindamina izy zany fa tsy masika be ohatrany tamin'ny heritaona tahakan'izao tsika rehefa nanao an'le confinement dia misy mpitandro filaminana masika be dia misy tabataba be amin'ny haino aman-jery milaza hoe tandremo sy ny sisa le zavatra raha teo zava-baovao a tamin'izany fotoana izany a dia tena nandeha ny anaja tsikelikely dia tao anelanelan'ny tao indrindrandrindra fa tany amin'ny faran'ny taona makaty zany a atao amin'ny fety ny janvier février dia ohatrany hoe lamindamina manomboka miverina tamin'ny lohan'ny daholo ny mpivarotra ny fitaterana etsetra teo hitantsika fa manomboka ny verimberina kely tamin'ny lohany dia ohatrany lasa nitondra fahatsapana angamba iny hoe ohatrany efa milamindamina izany dia nandrinandry dia mety ho zany daholo ilay fiatsika izay mitranga amin'izao fotoana izao. Laza ianao tao hoe tsy fanajany ny sasatsasany ireo fepetra no mety hoe mampianaka ny valanaretina, misy ihany koa ny manaja, tsy lasa hoe zary tsisy dikany ve zany ny fanajany ny sasany an'ilay fepetra manoloana ireo izay tsy manaja ny fepetra fa manao izay didohany ihany dia miakatra ny tahan'ny olona mitondra ny valanaretina. Satria ny Covid-19 tsy zavatra hoe takany ny pesta ohatra ny hitantsika dia hoe zavatra matetika le hoe vokatry ny loto dia matetika misy kajin'olona sasatsasany avy hatrany dia voalaza amin'izay nanahirana tamin'ity valanaretina ity dia ny olona rehetrarehetra mihitsy mpiara-monina rehetrarehetra ka marina tokoa zany fa tsy fitandremana izay nataon'ny sokajin'olona sasany a dia mety hipakany amin'ny sokajin'olona sasany a satria be dia be koa ny zavatra ifandraisana eto amintsika ny vola ny fitaterana ny be dia be kokoa zany mampifandray antsika dia marina zany voalazanao zany ary akeko zany.
Gajinan'ireo fotom-pisaina n'ireo olona izay hoe tsy manaja ny fepetra ary manoloana an'izay hoe efa napetraka le izy dia minitsy manaja an'izay. Eto angamba ny veriko hoe tsy anjarako no hitsara ny fihetsika ry zareo na ny hoe anasokajy andry zareo izay tsy manaja an'izay fepetra izay. Ny tiako resahana fotsiny tsy mitovy ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ny samy malagasy dia tsy mitovy koa ny fomba fahafantarana le valanaretina na dia misy famaka fikarohana izay natao tao alohaloha tao dia nahitana hoe betsaka kokoa tamin'ny malagasy mahafantatra le valanaretina mahafantatra le valanaretina fa le ampiarana le zavatra voalaza isorohanao tsy mitovy no ny antony samihafa ny fotodrafitrasy zany ny toeram-ponenana sy ny sisa dia manjary samihafa zany ny fomba fampiarana azy zay no mahatonga azy sarotra amiko no hiteny hoe inona zany ny azo isokajinan-jareo fa raha ataoko hoe mitaky fomba fiaina manaja andreo le fepetra voalaza farafaratsiny misy 3 izy ireo ny ady amin'ity valanaretina ity dia ireo sokajin'olona ireo zany tsy manaraka an'le izy noho ny fananiny na noho ny tsy miankina aminy. Raha ny fahitanao azy misy hoe fomba hafa ve ampitana ny hafatra ho an'ireo olona mba hialana amin'ilay hoe tsy maintsy saziana vao hanaja ny fepetra satria amin'izao izy ianao toa efa lasa tahotra andreo mpitandro ny filaminana sisa ny anajan'ny olona ny fepetra ohatra amin'izany ny fanaovana ny arovava-orona misy fomba hafa ve ampitana n'izany amin'ireo olona mba hanajan'ny fepetra. Ny hoe ampitana manko zany dia niresaka serasera zany ka fieritreretako azy ny malagasy na hoina resahantsika mbola mpanoa sy mpanaraka ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny sy le olona zay toteny eny anivon'ny fiarahamonina mieritreritra fa tokony entanina kokoa reny sokajin'olo reny zany mba hanabe amporisika anentana ny mpiarahamonina misy olona maromaro any amin'ny fiarahamonina any indrindrandrindra koa ny ino tisika io loham-pianakaviana zany tokony antefany le hafatra daholo mba hahatonga an'izy ireo zany hiara-misalama fampitana an'ilay hafatra marina mihitsy ny voalazanao fa amin'ny ankapobeny ny atao hoe fanerena sy ny sisa mety ahomby ny vitsivitsy mety omby amin'ny fotoana vitsivitsy kanefany sady tsy vitany hoe tsy dia maharitra iny no tsy miainga avy any amin'ny tenany dika zany tsy hisy aharaka ny hoe any anelakelan-trano rehetrarehetra any haitsika ihany firafitry ny trano eto Madagasikara ny elakelan-trano be dia be tsy dia mazava ho azy fa vao miala ny toerana arabe ohatra izay ahafahana manara-maso dia tsisy anaraka anay dia mitovy ihany le izy ny tiako resana hoe raha resaka hoe tahotra zany na hoe fanasaziana fa ny tena tsara indrindra angambany dia miara-miasa amin'ireny le lazaiko hoe loham-piarahamonina samy hafa ireny mba ahafahana zany manana vondron'olona tambajotra anankiray zay miara-mandresy lahatra ny olona ny fanontaniana petraka dia hoe movy reny olona ireny resy lahatra fa mieritreritra fa raha reny olona ireny resy lahatra dia mora kokoa zany ny ampitan'le hafatra. Isaorantsika ny vahiny fa zay mahakasika an'iny fa entina manatsara ny sandany ariary manoloana ireo vola vahiny ametraka volavola adity mpitondrana entina mifeny compte en devise ny ministerany toe-karena miaraka amin'ny banky foiben'ny Madagasikara misy larana arjona. Ho hatsaraina ny fepetra amin'ny feno fananana compte en devise eto Madagasikara entina manatsara ny sandany ariary manoloana ireo vola vahiny hafa na monnaie de référence. Isarak'izany ny fametrahana volavola didy mpitondrana mikasika izany. Compte en devise moa hatramin'izay teto Madagasikara tsy tena hoe ohatran'ny any ivelany loatra fa ny eto amintsika zany misy ny atao hoe code de change no réglementé compte en devise zany hoe tsy ny olona rehetrarehetra ny afaka manana compte en devise fa azo atao hoe zay olona na manao importation na manao exportation ihany zany hoe be da be zany le sakatsakana tsy ahafahan'ny olona manana devise ny anton'izay moa dia hoe mba tonga ny olona ohatrany hoe tsy vidy devise be loatra satria raha be loatra ny olona mividy devise dia latsa vao maika amin'ny totongana ny ariary. Ty réforme ho atao amin'ny fanjakana ity dia ohatrany hoe vao maika izy zany manosika ny olona ohatrany hoe tsy maintsy mivarotra ny devise dia amin'izay rehefa be da be ny olona mivarotra ny devise iny dia miakatra kokoa ny ariary zany par rapport amin'ny euro sy ny dollar.
Fahitako azy hatreto tao anatin'ny ngamba atao hoe 30 taona lasa zay depuis indrindrandrindra tamin'ny mipetraka midy a dia niezaka foana ny fanjakana zany a nanisy an'io ohatran'ny hoe régime restrictif amin'ny canton de vision. Arak'izany famporisihana ny olona hivarotra ny devise anana no isan'ny anton'izao fanovana izao. Raha ny fanazavana teboka maro hafa no ahafahana ihany koa manatsara ny sandany ariary izay. Tena io mihitsy ny tena ohatran'ny hoe vahaolana amin'ny problemany ariary satria any amin'ny resaka problème structurel zany hoe ny tena problématique dia be loatra ny importation par rapport à l'exportation. Dia raha vao be loatra ny importation par rapport à l'exportation dia manana balance commerciale négative tsika dia nefitsika tsy tena manana investissement étranger be da be dia automatiquement zany zay tsy maintsy miteraka foana hoe dévaluation any ariary raha mbola amin'ny régime de change flottant amin'izao zany. Tena tokony atao zany tsy dia tena hitako hoe tsy dia tena vahaolana loatra ny any amin'ny les comptes fa ny tena vahaolana dia hoe ahoana ny ampitomboana ny voalohany ny ampitomboana ny exportation anankiray ary ny faharoa ahoana ny ahafahan'ny olona manana confiance amin'ny ariary. Isan'ireo fepetra ho atsaraina mikasika ity canton de vise ity ny fahafahan'ireo mpandrarahara toe-karena manana canton de vise ny orinasa mpanondrana entana, ireo institution financière sy ireo mpanakalo volana bureau de change, hiara ny fanakatonana compte kosa ireo canton'olon-tsotra tsy manana antony manokana. Hatreto raha ny tombana mandina ny 400 tapitrisa dolara ny vola ampidirin'izay fanatsarana ny canton de vise izay eo amin'ny sehatra ara toe-karena. Tsy fantatra mazava ny tombabidin'ny valan-javaboary misy eto Madagasikara. Maro ny fiantraikany izany na amin'ny fitrandrana izany na amin'ny fametrahana politika iarovana azy ireny. Ivresar. Iroso amin'ny fanombanana ny teti-bidin'ny valan-javaboary misy eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Androany no natomboka ny feonambena ny FOAM momba ny comptabilité écosystémique iarana amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy. Maro ny tanjona anatin'izay araka ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra androany. Tanjona marobe ny firenena efa niditra tamin'izany ary afaka miteny hoe rehefa misy 100 hektarana faritra arovana maya dia vola zao million de dollars na zao tapitrisa ariary no very tao anatin'izay. Dia ny fahafahantsika ihany koa milaza misehatra tsy miankina rehefa manao an'ireny tetikasa na investissement ireny ka mamotika faritra arovana anankiray na ala anankiray na toerana misy rohin-javamanana anankiray hoe tokony ity ny vola alohanareo noho izany famotehana izany. Tokony mandohonitra ny sehatra tsy miankina dia tsy fantatsika. Tsy afaka hitentsika ankehitriny hoe ohatrinona marina zany rehefa mamotika an'ity faritra ity ireny orinasa vaventy na tetikasa isan-karazany ireny. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny fomba fiasa mandidina ny fitantanana ny arena voajanahary. Andrasan'ny firenena mikambana amin'ny Madagasikara ihany koa ny fanaovana tombana ny harem-pirenena. Izay indrindra no antony fifanarahana nataon'ny fitondrana malagasy teo anoloan'ny firenena mikambana ny 10 martsa lasa teo. Nanamafy ny fahavononany hiara-iasa amin'ny Madagasikara hatrany arak'izany ny mpiara-miombonantoka isihan'ny fitrandrana maharitra ny harem-pirenena. Tous les partenaires techniques et financiers de Madagascar sont pleinement conscients et pleinement engagés dans les priorités qu'a rappelé Madame la ministre de l'Environnement. Mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitra aingana momba ny arena voajanahary ny Madagasikara, indrindra noho ny fahamaroan'ny ambana na vesatra izany tokony, mianjady azy amin'ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara. Isan'ny nandray anjara mavitrika amin'izao fikaonandoha izao ny Agence Française de Développement. Isan'ny andraindrainay ny andraisana ny arena voajanahary anatin'ny teboka maritan'ny fitondram-panjakana ny paikady ampandrosoana ny firenena. Raha toka ny lafin'ny toe-karena trany ny voajeratra amin'izay. De croissance économique, de création de richesse, sans vraiment prendre en compte ce qui est détruit et qui n'est pas forcément comptabilisé. Firenena maro maneran-tany no efa miazakazaka amin'ny fanombanana ny teti-bidin'ny valan-javaboary ao aminy. Tanjona nisihan'ny fitrandrana maharitra sy mirindra ny harem-pirenena Oloven taranaka faramandimby. Natomboka androany tetsy anosy ny fikaonandoha andinihana ny makasika ity comptabilité écosystémique ity. Tontolon'ny kitra kosa indray dia mpilalao malagasy maro no tsy afaka handray anjara sy handrafitra ny baren'i Madagasikara mandritra ny fionana amin'ny Éthiopie sy Niger. Efa nampiantso mpilalao fanampy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ivresar. Ankoatry ny kapiten'ny ekipa pirenena malagasy Abel Aniseze tsy afaka ny anatevin-darana ny bare.
Mandritra ny fionana amin'ny Etiopia sy Niger noho ny famerana nataon'ny Kluba ilalaovany any Bulgaria. Mpilalao mivelatra any ampitan-dranomasina enina farafahakeliny no tsy afaky ny anampiny Bare. Isan'izany maro koa ilay maharitra voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19. Jeremy Morel, Jérôme Maurice ary Mathias Randriamamy. Manoloan'izay nitondra ny fomba fijery ny herijika ananany ekipa pirenena. Anatin'ny fifanitsanana iadina ny kanina 1-20 zao. Mpanazatra iraisam-pirenena Nicolas Santosi. Je suis pas le sélectionneur. C'est pas trop à moi de donner ce point de vue-là. J'ai quelques idées. Tsy izao no misafidy ireo mpilalao. Tsy tena izao ihany koa no tsara toerana amin'izany. Saingy manana hevitra ihany aho manoloana izay. Hitako fa misy ny mpilalao sasany tokony hiditra ny ekipa pirenena. Ilaina izany amin'ny fanenjehana ny fahaiza-manao sy ny traikefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha tsoriko izany dia izao. Misy ny mpilalao sasany azo antsoina amin'ny fifanitsana sy ny lalao iraisam-pirenena, fa mila fotoana ihany koa amin'ny fanomanana azy ireo. Mais voilà, il faut prendre le temps. Voilà. Isan'ny mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy ary tafiditra anatin'ireo mety hijoro noho tsy fahafahan'ireo tompo-toerany Dody avy amin'izay tikitany. Maro ny fanambana petrany azon'ny ekipa pirenena malagasy vokatra anatin'izao fifanitsanana mahakasika ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra izao. Nisy ty fanamby moa zany efa misy foana hoe vao antso firenena nasionaly ianao efa fanamby tsy maintsy mipetraka foana. Surtout hoe mety hisy exploit tsoavaka nefa nafaka zareo ianao zany efa vonona foana no amenan'le zavatra any aminao sy nilainanao tamin'ny nitsonanao Baria. Dia atao zany tonga eo dia tsy maintsy amin'ny zavatra tsara mba afapoan'ny vahoaka malagasy. Dia mino aho fa mahazo plasy amin'ny Baria dia misy zavatra rehetra tsara indrindra ty amiko ohatry ny nahitany Nicolas Dibia. Araka ny loharano vaovao farany voaray, ny antso mpilalao 5 hafa natevin-darina ny Bareny mpanazatra Nicolas Dupuis. Isan'izany Mamy Gervais Andrianarso, Jean-Claude Marbe, Naina Théo Urbain avy amin'ny Kosfa ary François Ranaivo avy amin'ny Feve FC. Araka ny fantatra ihany koa dia nanome fiaramanidina manokana Airbus 320 RCL hitondra ny délégationna malagasy ho any Addis Abeba Etiopia ny alatsinainy 20 martsa zao ny fitondram-panjakana. Araka ny fampitambavao farany avy amin'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nolany ny solombavamboaka androany teny Ivato ny fandaharam-potoana mandritra izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Ny 13 martsa ho avy izao fonodiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola amin'ny tetika sa produire. Manomboka androany ary ifarana 12 martsa amin'ny 9:00 ny fametrahana tota taratasy amin'ny filatsana ho candidat ho solotena roa avy amin'ny anteny miram-pirenena eny amin'ny HCC. Ny 14 martsa kosa amin'ny 10 ny anatanterahana ny fifidianana. Makasika ny anteny miram-pirenena izay hatrany dia nitanterahana omaly ny fifidianana ho filohan'ny groupement parlementaire des républicains. Vondrona fahatelo anivon'ny anteny miram-pirenena ivondrona ny ireo solombavamboaka lany tamin'ny anaran'ny tenany manokana fanampanazavana. Fataony agnatin'ny GPR moa rehefa misy ny fiviana ataony anteny miram-pirenena dia tsy maintsy misy fiviana ataonay fanakalozanay vaovao satria be dia be zavatra misy agny amin'ny faritra agny. Tamin'ity koa nanarotiny zany ny fidy ny filoha vaovao hitarika ny GPR satria iaratsika mahita fa ny filohanay teo aloha Andriamatoa Makoto Mamondronay Patraiky lasa alon'ny Madagasikara. Ka tamin'ny any anatanteranay fifidianana izany dia voafidy mitarika ny GPR manomboka izao agnivona teny miram-pirenena ny député namagna mila vonjy zay avy agny amin'ny faritra antsimon'ny Madagasikara. Trangam-piarahamonina kosa indray dia rongona milanja 2 taona latsaka avy any Toliara saina entina ty Antananarivo no sarony mpitandron'ny filaminana omaly ny tanana avy hatrany mpamily sy ny mpanampiny Abraham Randriamanana. Omaly maraina tao aorian'ny fampitam-baovao voarainy teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana mikasika ny fisiana fiara-pitatitra entana mitondra rongona avy any Toliara azo Antananarivo. Nanatanteraka sakana sy fisavana ireo fiara lehibe mandeha amin'ny lalam-pirenena fahavito izy ireo
teo amin'ny tanàna nankadilana tao iosy. Tratehaka nandritra izany ny fiara semi-remorque mpitatitra entana iray nitondra rongony milanja 2 taona latsaka tanatin'ny gona miisa 720. Arak'izany no tanàna mpitandron'ny filaminana ary nanatanterahana fanadihadiana ny mpamily sy mpamily mpanampy ilay fiara semi-remorque mialoha ny anolorana azy ireo eo anatrehan'ny fitsarana. Ankilan'izay nahiditra fourrière ilay fiara nitondra ireto rongony ireto. Fepetra noraisin'ny mpitandron'ny filaminana ny famotehana ireo rongony tratra ireo amin'ny alalan'ny fandorana izany na manentana ny rehetra noho ny fanomezana loharanom baovao ny mpitandron'ny filaminana ho fametrahana ny fandriampahalemana. Maresaka iraisam-pirenena any Tanzania nodimandry teo amin'ny faraka 20 taona ny omaly ny filoham-pirenena any an-toerana raha ny fampitam-baovao ofisialy dia ny fijanonan'ny fotampoka no nahafaty azy. Ny filoha lefitra vehivavy any Tanzania no andray ny andraikitry ny filoham-pirenena any an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany fa any Italia kosa indray dia nanome voninahitra ireo namony ainy vokatry ny valinaretina Covid-19 androany ireo mponina any an-toerana izay notarian'ny Prime Ministra Italiana fanadina. Androany tokony ho tamin'ny 12 ratoandro nisy ny hetsika fanomezam-boninahitra ireo namony ainy vokatry ny valinaretina Covid-19 tany Italia. Isan'ireo nanatanteraka izany ny Prime Ministra Italiana tamin'ny alalan'ny fametrahana fehezam-boninkazo. Ity andro ity izay nosafidian'ny Parlemanta Italiana ho andro fanamariana ny fahatsiarovana namony ainy nandritry ny valinaretina. Tsy aivina na Bajaj 3,000 isa tao anatin'ny 420 ora ireo lavon'ny valinaretina tany an-toerana ny faha 17 ny volana Martsa 2020. Mirongatra ankehitriny ny andian'ny fahatelo amin'ny valinaretina ny Italia. Hatreto miisa 7,300 ireo manaraka fitsaboana eny anivon'ireo hopitaly any an-toerana raha ny fampitam-baovao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara dolto. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit nanolotra anao teo ny Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté ny Vaovao.